fa foto-drafitrasa 3 karazany kosa no notokanan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany Vangaindrano omaly. Tao anatin'izany ny lapan'ny fitsarana vaovao, teo ihany koa ny tobim-piantsoana ny taxi brosy ary ny hôpitaly. Ny andinindin'izay miaraka amin'ny Velo Zeslin. Nitokana foto-drafitrasa maro sy anolotra izany ny vahoaka ny Vangaindrano no atonjian'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany an-toerana omaly. Isan'izany ny toeram-pandidina tao amin'ny CHRD 2, ny lapan'ny fitsarana ary ihany koa ny toeram-piantsonan'ny taxi brosy. Nilaza ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa atao modely ny fitsarana eto Vangaindrano, izay ihany koa no ilazana fa misy tany-tandalana eto Madagasikara. Nanao antsoavy raha teo ny filoha fa tokony hajaina ny lalàna, ny lalam-panorenana ary ny sotoavina malagasy mba tsy hiverena ny fitsaram-bahoaka. Tobim-piantsonan'ny taxi brosy izay mampitohy any Vangaindrano sy Antananarivo, Toliara, Fianaratsoa, Toamasina ary Taolagnaro ity nitokanana omaly ity. Ho an'ny toeram-padidiana kosa ary fomba ny fitaovana napetraka tao amin'ny hôpitaly miaraka amin'ny fitaovana fanaovana ekografia sy ny maro hafa. Amin'ny toedra raha misy kosa nambaran'ny filoha fa any aminy sy ny vahoaka ny fanalahidin'ny fampandrosoana ary tsy omena ny hafa izany, indrindra ireo fahavalon'izany fampandrosoana izany. Mitaky fitoniana, filaminana ary olona mijoro amin'ny marina izany.